Nisokatra ny fahavalo ny volana aprily 2024 tokony ho tamin'ny sivy maraina teo ny OVEC izay mpandray antota taratasy ny roa rehetra ilatsaka ho fidiana amin'ny fidianana ben'ny tanàna fa raika amin'ny telopolo ny volana jolay 2024 avy izao any amin'ny Brownshead na ny commission électorale de district no andraisan'izy ireo izany antota taratasy izany. Fantatra ireo nandritra ny atrikasa fanentanana mahakasika ny fifidianana izay nandraisan'ireo mpanao gazety ato amin'ny faritra Atsimandrefana, Androy, Menabe sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpikatroka politika eto Toliara. Ho an'ny mpanao gazety sy ny antoko politika dia omena vaovao izay rehetra tokony ho fantany ireo le sokajy anankiroa ireo zany ahafahany ho an'ny mpanao gazety zany manao antsakany sy andavany asany ao anatin'le fiatrehana ny fifidianana. Ho an'ny mpanao politika dia ahafahany mahafantatra ny fitsipy-talao mba ho mpifaninana anatin'ny fitsipy-talao mazava zany zareo reo. Ary ho an'ny société civile io moa zany dia roa andro no iarahana amin'ny eto dia formation. 370 no isan'ny commune eto Madagasikara raha 7,790 izany teo aloha. Ary antoko politika misa 4,700 no misy eto amintsika.